vahaolana zay irantsika mahafantatra moa mikasika ny jiro sy ny famatsinany rano eto Antananarivo renivohitra fa manerana ny Madagasikara ihany koa dia nampiantso fivoriana androany irahana amin'ny ministre Rotota izay misahana ny jiro sy ny rano eto Madagasikara ary indrindra nampiantso ihany koa ny tale général ny Jirama. Ny antony moa dia efa fantatrareo fa misy zany ny famahana ny olana tsy maintsy hoentintsika sy ataontsika ao anatin'ny foiezaka fa misy ihany koa ny fametrahana an'ireo fotodrafitrasa lehibe izay atao ao anatin'ny lavitrezaka. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany zany dia fantatsika moa ny antony fa mandalo amin'ny ahitantsika ankehitriny. Dia rehefa ahitany toy izao zany dia tsy misy ny orana, tsy misy ny rano dia mampiena ny famokarana ny jiro zany. Fa mampiena ihany koa ny rano izay ampiasan'ny olona rehetra. Ny zavatra efa nampanantenako moa dia ny hoe tsy maintsy hitady vahaolana aingantsika ary izay no nampanatsoko ny tompon'andraikitra izay vory araka amiko androany. Ary isan-kerinandro dia tsy maintsy misy foana zany ny fivoriana izay ataontsika hijerevana sy hitondrana sy hanarahana an'ireo vahaolana rehetrarehetra izay apetratsika manoloana an'izay olana izay. Araka ny lazaiko hatrany dia hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vahaolana ny tompon'andraikitra mba indrindra ihany koa mba hitondra ny filan'ny vahoaka malagasy amin'ny fiainana andavanandro. Électricité zao amintsika mainandro zao dia tsy maintsy ampiakarina aloha zany ny famokarana amin'ny avy amin'ny solika na ilay atao hoe production thermique mba ahafahana miatrika ny filana ny Antananarivo amin'ny ankapobeny. Indrindrindrindra moa na dia hoe eo arany hoe lafo le izy satria hoe solika izany fantatsika fa misy fiantraikany any amin'ny famokarana jirama fa tsy maintsy atao zany eo anatrehan'ny filana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny vahaolana hafa koa zany izay jerena dia fanafainganana ny fametrahana parc solaire. Anisan'ny vahaolana koa iny moa arahana akaiky miaraka amin'ny toetrandro miaraka amin'ny jirama. Rehefa ohatra ka misy moa zany ny opportunité ahafahana manao pluie artificielle dia atao. Jerena daholo zany ireo dia ireo le centrale misy amin'ny resaka hydraolika koa zany jerena ihany inona ny optimisation azo atao amin'ireo famokarana ataon'ny zareo. Dia eo amin'ny ilany keo zany ireo le centrale thermique izay efa mihodina jerena ny ahoana koa mba ahafahana zany tsy dia misy accident fa mba maximum de leur capacité foana ny famokarana. Ny tena maika aloha zao dia mila atao daholo aloha izay hampandehany ireny le tombom-pamokarana rano kelikely na lehibebe ireny mba hanenjehana faran'izay betsaka ny vokatra rano. Farafaratsiny zany mba atody amin'ilay vokatra betsaka indrindra azo atao dia hatrany amin'ny 230 millions de litres isan'andro. Zay zany ny totalin'ny ny famokarana eto Antananarivo. Zay aloha zany ampandehanana daholo aloha izay simbasimba rehetra fandrimbona amin'izany ny ministera sy ny jirama. Ankoatran'izay ho an'ilay fitaterana rano iny amin'ny vahoaka, ho an'izay tena tsy todin'ilay réseau ntsony amin'ilay fahasimbana sy amin'ilay fahakelezan'ilay production dia tsy maintsy eo atao betsaka ihany koa ny fitaterana makeny amin'ireny bonbonne amin'ny alalan'ny camion ireny. Na izany aza baiko nomen'ny filoham-pirenena hoe ataovy mirindra, atao mazava, asiana fotoana ny mazava tsara mba ho fantatry ny vahoaka hoe amin'izao fotoana no tokony aterina eto ny rano ary ajaina izay le fotoana izay. Zay zany no baiko omena ny jirama ary anara-maso an'izay izay ministera. Iaraka metraka misy task force mihitsy moa efa mipetraka amin'izao fotoana manara-maso ny fitsinjarana sy fanaterana ny reny rano amin'ny camion ireny. Ny eo amin'ny vahaolana antony ezaka izay efa tena tokony ho handeha amin'izay faran'izay aingana indrindra dia ireny le tapaka tamin'ny conseil des ministres ireny hoe isy forage autonome izay ho apetraka aingana ihany koa. Reny koa zany tsy ela no manao anazy fa vetivety ihany misy 530 no atao eto Antananarivo fa ireo le efa natao taloha ihany koa ka tsy mandeha dia hoe zahana ampandehanana daholo.